Eo amin'ny tontolo ny fifandraisan-davitra hosokafana bebe kokoa ny sehatry ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara ho fampivoarana izany indrindra ho fijerena ny tombontsoa ny mpanjifa efa ao anatin'ny famahana ny olana na ny fanelingelenana mety ateraka izay fanovana goavana izay ny ministera ny fampivoarana ny haitao arakajy mirindra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra fantatr'ireo nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan-davitra androany 18 ny volana May tetsy amin'ny Novotel Alarbi. Aratsika izay. Etsaka ny fanavaozana natao tamin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra teto Madagasikara nandritra ny taona vitsivitsy tanjona tamin'izany ny ahafahana mampiasa ny teknôlôjia ho an'ny daholobe. Ao anatin'izany ny fanalefahana na ny fanokafana ho an'ny opérateur rehetrarehetra ny libéralisation zany secteur ny télécommunication. Androantsika dia manana opérateur na satellite izany na zay efa teto atoerana afaka misitraka mampiasa ny tambanjotra rehetra na zany mampiditra internet avy amin'ny câble sous-marin avy any ivelany na mampiasa ihany koa ny fibre optique manerana ny Madagasikara. Ny tanjon'ny fitondram-panjakana dia tsotra ny ahafahantsika lalandava mampienina ny tahany ny prix ny internet fa indrindrindra mampiakatra ny tahany fampiasana an'izany internet na teknôlôjia vaovao izany dia misy zany maromaro mesure izay efa hitreta fitondram-panjakana tao anatiny izay taona vitsivitsy zay ahafahantsika zany mampisokatra ny bebe kokoa ny tahany fampiasana ny internet eto Madagasikara. Misy ihany koa ireo olana tsy maintsy vahana eo amin'ny sehatry ny internet eto Madagasikara izay efa ao anatiny antana tohatry ny famahana izany amin'izao fotoana izao ny ministera ny fampivoarana ny haitao arakajy mirindra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra amin'ny alalan'ny Artec. Raha aloha zany mi-informer an'zareo hoe nanao an'ilay annulation an'ilay prix plancher ny fanjakana malagasy. Ny faharoa dia ny teny zahay par ny lettre hoe tokony mijery ny baisse n'ilay tarifa ny opérateur ary tsika zany amin'ny lafiny anankiray dia efa mieritreritra sahady amin'izao fotoana zao ny Artec miaraka amin'ny ministera amin'ilay cadre réglementaire transitoire aloha ataontsika par décret satria ny lalàna dia fantatsika tsara hoe mandeha any amin'ny parlement sy ny Sénat. Anisan'ny zavatra anankiray zany hodiniana tsy maintsy miaraka amin'ny opérateur ohatran'ny fomba fiasantsika hatramin'izay dia hanao dialogue zahay miaraka amin'ny opérateur dia ho hitantsika eo le izy ny offre illimité amin'le izy amin'ny durée mety tsy possible fa ho jerentsika hoe ahoana ny fomba ahitana offre mitovitovy amin'ireny fa makany amin'ilay filosofia an'le hoe neutralité d'internet. Ho fanamafisana ny fitadiavam-baolana dia nasongadina nandritra ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan-davitra ny fifampiresahana fikaonan-doha miaraka amin'ireo mpandraharaha ara-pifandraisan-davitra sy ny mpiara-mombonantoka toy ny Banque mondiale, FMI ary mpisehatra iraisam-pirenena maro samihafa. Ao anatin'ny fitadiavam-baolana izay ihany ny hitadiavana maromaritra iraisana ho fijerena ny tombontsoa ambonin'ny mpanjifa izay imasoa ny fitondram-panjakana.